Isokatra raha mpitso 20 Oktobra ny fivoriana ara-potoana faharoa eny anivon'ny parlemanta izay natao andinihana indrindra ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2012. Nisy ny fakana ny hevitry ny sehatra tsy miankina raha ny fantatra fa ho hita eo raha noraisy ny fanjakana ireo tolo-kevitra samihafa ireo. Dia misaotra ny fanjakana izahay amin'ny famoritanana eo amin'ny lafiny fifanakora hevitra. Nisy fivoriana maromaro no nataonay tamin'ny indrindra ny ministra ny vola sy ny teti-bola ary indrindra ireo direction ny hetra momba ny zavatra nisy consultation tokony izy fa andrasana zany ho tafita avy zao tsy tafitana izy. Marina fa nalefany tamin'doly tamin'ny taratasy maropotsitra hoe ireto no etahitanay tompo ka izy nanefitra efa mifampiresaka izay tsy vita eo fotsiny hoe nisosokevitra fa mampilaza azy hoe raha sanatry mba hoe ekenareo ty dia zao nge afaka amin'ny équilibre ny budgetnareo koa zay ohatran'izao. Donc nisy fifanakavakevitra fa anazo no manapa-kevitra n'izay zavatra mananteny zay fa mba hijery tsara ny momba ny industrie ny fanjakana. Ohatra fotsiny hoe ny TVA tokony eritreretina hoe mba ampidinina TVA industriel mba isy concurrentiel amin'ny produit zavatra fa mivelany izay tokony asiana aba mafimafy kokoa noho ny aba atao eto amin'izany hita tao toerana.